Mivavaka isika rehetra. Nazo ity fotoana aminay ity indray izay ry Jesosy Tompo ka dia misy saotra anao amin'izany. Manakambara aminay indray ianao ry Tompo, ka dia mamindrafo aminay noho ny fahotana izay nataonay, ka mba fo madio aneny mandraisanay izany teninao izany. Aminaranao mavonjy no anaovana zavatra izany. Amen. Sigolady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady faha 10 manaraka ny eternité izao dia valahatra autorina amintsika ny filazantsika. Ny soratra masina izay soratra amin'ny filazantsara amin'ny Matthieu. Matthieu toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 17. Matthieu toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 17. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany ny fanjakana lanitra dia ho tahaka ny Virjina 10 izay nitondra ny fanalana ka nivoaka hitsena ny mpapakatra. Ary ny dimy tamin'ireo dia adala, fa ny dimy kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza, ary ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpapakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory. Ary ny mamanton'alina dia nisy antso hoe indry ny mpapakatra mivoa mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo virjiny rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba omeo kely amin'ny solika ireo zahay fa efa ho fato amin'ny fanalanay. Fa ny endry namalaka nanao hoe, sao tsy ampy ho anay sy ho anareo, fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Ary mbola lasa mividy izy dia tonga ny mpapakatra, ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina amin'ny varavarana. Rehefa afaka izany dia tonga ireo virjina teo ka nanao hoe, tompoko, voay zahay. Izy namaly hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny oro. Amen. Fomba fanao tamin'ny Palestina fa izay, ary mbola misy manao ara na eto Madagasikara raha amin'izao dia ny fanaovana ny mariazy, lanonam-panambadiana zany dia amin'ny alina. Misy manao zany ka raha ohatra ka hoe samy ao tanàna ny mpihavana. Tsika manko mifanalavitra ny sasany ary alavitra be ary dia sasany eto akaiky dia atao atoandro ny lanonana. Raha samy ao tanàna izy dia mety kokoa aza le amin'ny alina iny satria malalaka tsara ny fotoana dia zareo samy zareo ihany eo. Fa misy zavatra ataon'le mpanambady ihany nefa alohan'izay, alohan'le lanonana, takatsika hoe misy manao soratra indraindray, misy makany am-piangonana sy ny sisa, misy zavatra maro atao, fa amin'ny alina vao atao ilay fety. Dia arak'izay misy zavatra mbola atao izay dia mbola tsy eo le mpapakatra, zany hoe tsy avy hatrany dia ao tanàna eo izy fa mbola misy alehany dia ny ataon'ny olona amin'izay fotoan'izay dia mila mitsena azy. Ao anatin'izany reto virjina 10 reto, satria arak'izay hoe alina ny andro dia mila azavana izy. Dia rehefa tonga izy dia mila mazava mitarika anazy hoe ato. Na dia misy mitondra mazava ihany maraka aminazy fa ireny zany le mpitsena mila mampiseho hoe reto izahay fa mitsena ao. Dia raha ny zava-nisy teto dia somary taratara izy. Taratara raha ny ora ny eritreretin'ireto olona reto moa zany fa izy mety hoe ara-dalàna tsara ny ara-potoana tsara ny natongavana, fa ireto mpitsena reto ny tsy nahalala hoe afiry marina izy vao ho tonga. Ka misy ny eritreritra fa ho akaikaiky le fahatongavana, misy ny nafantatra hoe mety ho ela izy, mety ho aingana, ka ny omana arak'izay ny anankidimy, manomana anankidimy teo, endry dia betsaka kokoa ny solika, le petrôla zany nataony tao anatin'le fanalana, le fanazavana, le jiro iny, dia naharitra ela kokoa izany, afaka miandry ela kokoa. Fa ny sasany reto kosa adala, mitsy le adala hitantsika amin'ny arabe hoe tsy misy atao, tsy mahita atao, tsy dia izay loatra, fa le tsy miomana, tsy mieritreritra, tsy mijery lavitra, tsy mitsinjo lavitra. Reo zany dia tsy ampy ny solika nentiny fa kelikely ihany satria izy mieritreritra hoe akaiky izany. Vokany rehefa tonga ary le fotoana le mpapakatra dia le dimy endry satria izy niomana tsara
dia afaka nahita an'ilay mpampiakatra tonga ary afaka niditra tao amin'ilay fampiakarana. Le adala kosa satria tsy ampy intsony ny solika atao aminazy, tsy niomana tsara izy, dia lasa nitady tany am-pivarotra ka efa voarindrina ny varavarana, efa midy, efa tsy afaka minitra intsony izy zay izy vao tonga. Hitantsika tsara ny valiten'ilay mpampakatra eto dia niteny izy hoe tsy fantatry anareo, satria mety olona tsy voasa io. Ny andro raha teo efa alina dia aleo tsy nampidirina intsony zay tsy tonga tamin'iny fotoana iny. Iza ilay mpampakatra? Jesosy. Iza ilay viridinina endry? Ireo miomana amin'ny hatongavan'i Jesosy. Vonona mandrakariva amin'izay fotoana hatongavan'i Jesosy eo, na ho ela io na ho aingana, ka tsy miadaladala amin'ny fahotana. Iza ilay viridinina adala? Dia ireo olona izay tsy miomana ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy, fa milalao anatin'ny fahotana mandrakariva, mihevitra fa ho fantany ny fahatongavan'i Jesosy, dia eo izy vao hibebaka hono, eo izy vao hanao tsara hono. Tsy fantatsika izay hahatongavan'i Jesosy, miomana mandrakariva. Tsika nefa vovonjy ry sekoly lalady malala, tsika efa novonjeny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, efa miditra ny lanitra isika. Fa raha isika no minia manao zavatra tsy hidirana ny lanitra indray, isika no minia tsy mino an' Jesosy indray, dia tsy ho azontsika indray ny lanitra zay efa nomenantsika. Ka dia miomana mandrakariva andray an' Jesosy, miomana mandrakariva fa ho avy amin'ny fotoana tsy hampozina Jesosy hivavaka isika. Nandratra ny feona hideranao indray zay ry Jesosy eo no fitiavanao lehibe tsy hitalana. Fa na dia mpanota aza izahay dia raisinao mandrakariva ho ao aminao. Koa dia mangataka aminao ary izahay arak'izany. Ataovy miambina mandrakariva izahay, ataovy mazoto mihaino ny teninao mandrakariva izahay, ataovy mazoto miantso ny anaranao mandrakariva izahay, ka vonina andray anao na ho vinana vina fotoana tongavanao. Amen. Unissons-nous dans la prière. Seigneur Jésus, tu nous fais réunir de nouveau pour écouter ta parole. Tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui. Pardonne-nous nos péchés que nous avons commis. Et que ce soit dans un cœur pur que nous recevons ta parole aujourd'hui. En ton nom, Seigneur, nous faisons des prières. Amen. En ce 25 dimanche après la Trinité, la parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, Matthieu chapitre 25, verset 1 au verset 13. Matthieu chapitre 25, verset 1 au verset 13, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux ressemblera à l'histoire de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient sages. Celles qui étaient insensées prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile avec elles. Tandis que celles qui étaient sages emportèrent des bouteilles d'huile avec leurs lampes. Or, le marié tardait à venir, les 10 jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. À minuit, un cri se fit entendre. « Voici le marié! Sortez! Allez à sa rencontre !» Alors les 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insensés dirent aux sages, « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, car il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt au magasin et achetez-en pour vous. » Les insensés allèrent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage, et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, Maître, ouvre-nous !» Mais le marié répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Amen. » Au temps de Jésus, en Palestine,
Et même actuellement à Madagascar, il y en a encore qui le font, la coutume était de célébrer le mariage, plus exactement la fête de mariage, le soir, la nuit même. Il y en a encore qui le font, hein, dans les côtés, dans les zones côtières de Madagascar. Il y en a encore qui le font. On ne peut pas le faire, nous qui sommes par exemple en ville, on ne peut pas le faire parce que les amis, les cousins et les cousines habitent très loin. Donc si on fait le soir, ils vont avoir des difficultés à rentrer chez eux. Mais s'ils sont dans la même ville, c'est pas un problème et c'est même beaucoup mieux. On peut, entre guillemets, s'éclater, faire bien la fête jusqu'à l'aube, jusqu'au matin si on le veut, parce que il n'y a pas de problème. Que ce soit dans la sécurité ou pour rentrer chez soi, par exemple. Alors, même si la fête était le soir, en général, il y avait toujours des rituels à faire. Comme chez nous, par exemple, il y en a qui vont à la commune pour se fiancer. Mais en fait, c'est quand même un mariage, mais on dit mariage civil également. Il y a ceux qui vont à l'église, ça vous le savez très bien, ou d'autres rites exactement. Donc, c'est pas immédiatement la fête, mais on fait quelque chose. Donc, le marié fait encore d'autres choses, et c'est après seulement qu'il arrive dans la ville pour célébrer son mariage. Alors, pour l'accueillir, les gens ont besoin de allumer des lampes, parce qu'il fait noir, c'est la nuit. Les gens ont besoin d'allumer des lampes pour le recevoir, et le marié peut voir, ah, c'est ici que va se passer ma fête. Ils indiquent la route. Voilà le rôle de ces 10 jeunes filles. Or, le problème, leurs lampes étaient alimentées par de l'huile, ou des pétroles si vous voulez. Il y en avait 5 sages, plus exactement prudentes, parce qu'elles voient loin. Elles se préparent à ce que le marié arrive tôt ou tard. Donc elles ont des réserves d'huile. Donc au cas où elles n'en auront pas, au cas où le marié tarde, elles auront assez d'huile pour allumer leur lampe. Mais les insensés croient que le marié arrivera trop tôt, donc elles ne remportent pas d'huile. Elles disent, oh, c'est trop lourd, hein, un peu d'huile suffit. Résultat, lorsque le marié est arrivé, il est arrivé à minuit, les sages ont eu assez d'huile, donc elles ont pu recevoir le marié. Mais les 5 insensés qui n'avaient pas assez d'huile étaient obligés d'aller en chercher et elles sont arrivées tard au fait de la noce. Qu'est-ce que le marié a dit? Je vous déclare, je ne vous connais pas. Parce que les 5 jeunes filles insensées ne sont pas venues l'accueillir. Ce sont peut-être quelqu'un d'autre qui n'était pas invité, etc. Alors il a préféré ne pas les prendre, ne pas les recevoir, puisqu'il fait nuit déjà, et il ne connaît pas ces personnes-là. Qui est le marié? Jésus. Tout le monde attend Jésus. Qui sont les 5 jeunes filles sages? Ceux qui sont toujours prêts à accueillir Jésus, quel que soit le moment. Les personnes qui ne s'amusent pas à pécher, les personnes qui sont toujours conscients qu'ils sont des pécheurs et ils ont besoin de toujours se repentir de leurs péchés. Donc ils sont prêts à recevoir Jésus à n'importe quelle heure. Qui sont les 10 jeunes filles insensées? Ceux qui ne se préparent pas à l'arrivée de Jésus. Ceux qui s'amusent à pécher. Ceux qui s'amusent à ne pas se repentir, ne savent même pas que ce qu'ils font c'est le péché, ou ils savent que c'est du péché, ils font exprès de le faire, et ils croient se repentir lorsque Jésus arrivera, alors qu'ils ne savent même pas à quel moment de la journée, à quel moment de leur vie Jésus arrivera. Chers élèves de l'école des dimanches, nous avons déjà la vie éternelle. Jésus nous a déjà donné la vie éternelle au baptême.
À nous de choisir. Est-ce que nous allons la conserver ou est-ce que nous allons encore faire quelque chose pour la perdre? Jésus arrivera au moment où on ne s'attendra pas. Soyons toujours prêts. Ne jouons pas avec le péché. Soyons toujours vigilants et gardons la foi en Jésus-Christ. Même si beaucoup de problèmes se montrent, même si on a beaucoup de malheurs dans notre vie, soyons toujours prêts à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ton amour. Merci de nous avoir sauvés. Apprends-nous à toujours accepter cet amour et à toujours être prêts à te recevoir. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Panutange mararda mangeke nau Satia nau mavitange pakagana Kapiteni ngimua napisanga tamibati Kaza kabetu kochironge fitya banau Tange panutange mararda mangeke nau Satia nau mavitange pakagana Kapiteni ngimua napisanga tamibati Dasisanawa haitua daveri tukoti Ibaranai mireni sisipiahi Ano Jesusi raikava ngeta banjangi Anurulana naitu ambasi uveri Dasisanawa haitua daveri tukoti Ibaranai mireni sisipiahi Ano Jesusi raikava ngeta banjangi Anurulana naitu ambasi uveri Kaza kabetu kochironge fitya banau Tangi panutange mararda mangeke nau Satia nau mavitange pakatana Napiteni ngimua napisanga tamibati Raikizai senizanga-zanga Nindesingi bulu tamina umba uturaha Kau yanau tamizai jasina nunta Tamina reu rosalai tamituraha Isibiabi raikizai senizanga-zanga Nindesingi bulu tamina umba uturaha Tau yanau tamizai jasina luta Tamila revu rosalai tamituraha waro Kotiro
sanga tami mati
dasiabanesaro ezakani fadatu-datukoji wansikanabe arabuwa isala jabako munafuina wana zangahare dasiala kurowana siala kurowana pasimavuyana masyaru samati maibuzani panumene zangari ampalia dasiabandesaro ezakani padatu-datukoji mansikanabe arabuwa isana jabako munafuina wana zangahare dasiala kurowana siala kurowana pasimavuyana Bisau canau zai zangari Pasina penca kau raike Hitung jatenga pabida meva Nuni pananga kuanau Yang teheraku Nile panai rongi debuli Sisai ni bokan jerake Irungan au datengam fiaruba Sabat caru ale tatu koci Zangahare Deus arai pamiru Rabako Zania faliquizani Pasara-sara Au ngesi malalangi Chichakingi funa Uturi bezakana Umba si uveri Engane kasamyasya Lusambati Urizai manupala Zangahare Lealea nayana Lealea nayana Zangahari nayana Bisau canau zai zangari Pasina penca kau raike Hitung jatenga pabida meva Uni pananga kuanau Yang teraku Milen panai rongi debuli Sisai ni bokan jerake Hirungan au datengam fiaruba
tukoti Zangahare 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 yeah Fila sansara Dituriani Jesus si mati kadang isanga Natamini mati Bisa diboleh Chipitwera wanau Ngifituria ngangala nini kuyabau Mare kufunza sachina ngabarange mari Tame pamujedi
de tsara fela Jesus
atsimo Sangat pun nagawa Kayana kacano yujek mandaya atsimo Sangat pun nagawa Kayana jefano yujek mandaya tingana Sangat pun nagawa Kayana jefano yujek mandaya tingana Sangat pun nagawa Kayana farchano yujek mandaya atsimo Sangat pun nagawa Kayana kacano yujek mandaya atsimo Sangat pun nagawa Kayana jefano yujek mandaya tingana Sangat pun nagawa Kayana jefano yujek mandaya tingana Nifono Hames Nifono Hames Nifinwangano Hames Nifinwangano Hames Jejinoja Hames Jejinoja Hames Sandi Jesu Nifono Hames Nifono Hames Nifinwangano Hames Nifinwangano Hames Jejinoja Hames Jejinoja Hames Sandi Jesu Tehuwitana Pasambaranga Tiyadananga Nifono Hames Nifono Hames Nifinwangano Hames Finwangano Hames Jejinoja Hames Jejinoja Hames Sandi Jesu Hasaelanda Sengi Isingya Sengi Singchako Bakwabe, lera kunsyo alom sesi ka nga kagafulingan sa nga. Amesa is fono, amesa is fiyan ang ano tiyan. Ano kunsi perte? Sa kagalan suse. Sangat pun nagawa Bibiba ano yujek faryanga manuta Sangat pun nagawa Wibeba ano yujek pariyanga manuta Sangat pun nagawa Nadi ferano yujek change kepayade Sangat pun nagawa Mandi ano yujek change kepayade Nifono Hames Nifono Hames Nifinwangano Hames Nifinwangano Hames Jejinoja Hames Jejinoja Hames Sandi Jesu Nifono Nifono Hames Nifinwangano Hames Nifinwangano Hames Jejinoja Hames Jejinoja Hames Sandi Jesu Tehuwitana Pasambaranga Tiyadananga Nifono Hames Nifono Hames Nifinwangano Hames Finwangano Hames Jejinoja Hames Jejinoja Hames Sandi Jesu Hasael
sikatili asafatratra RTL tsara. kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika mimarindrefy raika amby 7 teboka 10 megahertz zany a. Misaotra re.